Jamane! Izy Tina! Izy Sarah! Dia zay Food Lovers! Aiza ny direction antsika androany? Androantsika dia ho any amin'ny Manivato eny. Any amina toerana anankiray sakafo tsy izany fa Savana Café. Spécialité somary africaine indray no cuisine africaine nandramantsika satria tsika aty Afrika. Andao antsika! Tonga ato amin'ny Savana Café aty Ivato zany tsika zao meko repère kely nareo eo ampitan'ny Toyota Auto Diffusion misy azy eo ampitan'ny Gendarmerie Nationale ihany koa. Dia ny sakafo andramanay ato sakafo africaine dia hoentinay manao voyage culinaire kely nareo. Ndao atsika! Ohatran'izao zany ny karta ato amin'ny Savana Café ny zavatra tena ho andramanay sy Tina ato androany dia ito partie ito plat d'ici et d'ailleurs zany hoe karazana cuisine hafa mihitsy misy brochette de zébu, misy tilapia, misy dôle de bœuf zany pays Sawa, crevette du pays Sawa dia ato koa misy ardoise zany hoe misy karazana maskita, sambosa dia misy bouchon créole dia manana snack koa zareo manana pizza dia manana karazana entrée sy plat. Ny variation ny prix an'zareo arak'izao hitantsika zao entre 6 000 ariary farak'izay lafo indrindra eo amin'ny 30 000 ariary eo dia 23 000 ariary eo zany ny moyenne ny sakafo ato. Efa tonga daholo ny jus naturel anay ny jus nalainay baobab, jus de baobab zao io tsy antifany io dia le anankiray jus de pomme hony ny antifany dia le anankiray goyava dia morito ho zany ny jus anay. Efa nakakomantsy an'izay dia hinanantsika an'izay popcorn. Hoentiko mitety chambre ato amin'ny Savana Café nareo satria zareo sady manana chambre koa anankivaly nisany reny varavarankely reny zao le izy dia hoentiko nareo zao. Za zao itsy amin'ny fond le varavarankely izy dia hoentiko mitsidika chambre anankiray nareo ohatrina moky zany ny nuité 120 000 ariary ny nuité ho ana olona anankiroa dia ohatran'izao ny andriny dia mazava ho azy misy télé dia misy clim dia misy terrasse kely ohatran'izao eto dia matazana le vue ao amin'ny ao ambany ohatran'izao tsara be le vue ohatrany hoe raha te hivoaka kely zany dia mahafinaritra be dia zay.
nalaiko tamin'ity le mitoeraka ity zany a foie gras miaraka amin'ny cutnet d'oignon sy ny tartine. Ohatran'ny parfum zany jerevantsika eto. Vanille, ohatran'ny hoe vanille sa poivre izy zany. Eo andramako. Ty le sauce. Hitanao io a. Dia ho andramako. Zay a. Ty zany bouchée anankiray. Le sauce cutnet somary mamimamy a. Miaraka amin'ny oignon confit tsara be mihitsy. Le foie gras frais be mihitsy. Frais tsara. Le parfum le ohatran'ny misy ohatran'ny rhum kely no anatin'le tsiron'le foie gras. Dia ohatran'ny au poivre le. Dia tsara be. Atoko indray zany zao a ny manandrana atao amin'ny savana kafe any misy atsika. Dia ty a tapas, ty a no andramako assiette de tapas. Dia iny avy ny ao anatiny a misy beignet de crevette ohatran'izao. Dia le panuran'zareo a ohatran'le panura le mahafinaritra ny lokony. Tsy tadidika panurana iny. Dia misy nem, misy sambosa, dia misy bouchon. Dia andramako tsirairay izy dia tantaraiko anareo hoe ohatrany ahoana ny tsirony. Apetraka amin'izay hono izy Stéphanie fa izy inana. Le bouchon andramantsika tsindry voalohany. Ty le tsara ny fofony. Ty hono le tsara ny fofony. Dona kely ary. Dia asika kely an'ity sauce eto ampovoany eto. Ohatran'izao a. Sauce cutnet fait maison les sauces hein. Tena tsara be. Tena tsara be ty sauce ty. Navy ny hitandreo anatiny. Misy champignon noir, misy karazana persillade, dia nofon-kena. Dia inandray tena andramako manaraka sambosa. Sambosa zany anisan'ny zavatra tena mahafinaritra anahy mihinana azy. Sambosa. Dia ny ao anatin'ilay sambosa totokena dia tongolo dia céleri. Dia ity sambosa ity indray hoaniko amin'ny sakay. Tu as mangé Tiffany? Ty fa tsy asiako piment. Fait maison les pâtes na sambosa zareo le anatiny ohatran'izao le viande. Tsara be le sakay be tongolo gasy be. Ty zany découverte na cuisine d'ailleurs. C'est les parties en carte sakafo hafa fa tsy mahazatra eto amintsika. Ty sauce ty zao tena anisan'ny marqué anahy. Ny conseil kely fotsiny angamba misy sambosa somary misy menaka kely izy fa somary asiana tsifina tsara zany. Manaraka inandray ny andramako. Tianako andramako. Crevette. Les panures an'ilay crevette ohatran'ilay panure amin'ny grande surface misy mivarotra an'itony. Les panures hafa mihitsy. Dia les crevettes ngeza be tsy ohatran'ilay crevette kely ireny. Dia manitra be le panure. Tiffany moa zany tonga dia mihinana fa tsisy raha reny izany. Dia zaraiko roa aloha le crevette jerevana ny cuisson. Hitanareo malefaka be tsy surcuit mihitsy le izy
dia ilay panure arany a mbola misy assaisonnement reny hitanareo reny. Tsara be ty saosy ty. Andramako tsy saosy mihitsy ilay izy a. Hoe ahoana ny tsirony. Fa ilay panure aloha araka ilay niteneniko anareo teo a assaisonné. Misy herbe sy assaisonnement. Dia andramako. Croustillant be ilay ivelany a. Dia moelleux be ilay ao anatiny. Dia tsy be sira mihitsy ilay izy. Fa nasiako sakay. Matitra be. Dia nem amin'izay zao ny andramako a. Ity nem ity a. Nem poisson. Misy chair de poisson anatiny a. Ohatran'izao a. Dia be nofotrondro be aloha ao anatiny. Ohatran'ilay poireau a. Dia misy pâte blanche. Izay zao ny hitako atao anatiny ato dia tantaraiko anareo a. Dia ilay iray asiako saosy a dia ilay iray tsy asiako a. Dia manasa. Zay vao nihina nem poisson zany. Original be ilay tsirony. Dia tsara be ilay poisson a. Frais be ilay poisson. Ny tsiron'ilay poisson a tsy nandalo frigo. Tsy surgelé zany. Dia asiako salade ohatran'izao. Izao fihinanako nem. Kopa-tanana ho anareo miondana nem rehetrarehetra. Dia tsy zakako raha tsy asiana an'ity saosy ity rehetra. Hafa mihitsy ity saosy ity. Ohatran'ny saosy cutenay fa personnalisé. Amaranako ny dégustation satria za tia mofo dopaina be a. Dia hinana mofo. Sady ilay mofo a fait maison. Zany zavatra farak'izay tiako indrindra. Dia tapahako eo alohanareo ilay izy a. Ohatran'izao. Hitanareo? Manitra be. Dia na mofo. Drina mofo. Ny Tiffany zany a, les bouchons a sy les crevettes tena coup de cœur. Les mofo a nofosana tsara ilay izy. Fa na izany arany asiako jus na baobab kely aloha anatelomana anazy. Ity a jus de baobab. Ho anareo rehetra ny Majunga, tsy haiko mety efa mpihinana ity fa za zao vao manandrana jus de baobab zany a. Ohatran'izao ny lokony. Dia andramantsika ilay izy. Tena goût vaovao mihitsy. Tsirona baobab. Izay moa valy azy. Fa ohatra hoe tsy maintsy miteny goût hoe mitondra makaiza kokoa. Ohatran'ny hoe mitondra makany amin'ny jus de tamarin. Mitovitovy amin'ny jus de tamarin izy fa baobab dia hafa mihitsy ny tsirony. Dia manasa anareo manandrana atao amin'ny sahona kafe ihany misy varotra jus de baobab zany raha mbola eto Tana. Dia zay. Hoentiko any daxi indray zany nareo a. Zao vao ansika atao daxi a. Dia misy trondro atono. Trondro atono io? Tilapia? Misy trondro mbola velona zareo ny tonga teo a. Dia ohatran'izao ny paoziny a. Za moa zany tsy maintsy mangalatra kely makaty an-daxi manomboka izao a. Dia jerenareo ny abeny. Dia ohatran'izao a atao anaty chambre froide zao ny misy hena a. Dia ny produit zareo zany a frais daholo. Izao hitantsika rehetrarehetra zao a. Ataontsika manana variété na légumes. Misy oignon, tomate. Dia misy gingembre. Misy karazana courgette. Dia les petits tomates. Mariana fa produits locaux daholo zany ny zareo.
Asio saosy arany. Ny fritina asindry saosy. Saosiny iny tif. Ataovy tanana anankiroa. Dia asiana saosy iray indray. Inona ilay saosy iray? Dina no andry voaloha burger sa frite? Allez voir les burgers. Patao aloha izy jerenana be any hoe. On en tire les frites? Une sauce tingy, ketchup sans mayonnaise. Il n'a fait on a tous les burgers à Tiffany? Poulet. Fromage. Poisson de frisana, poisson pressé, la pintamia, ma précieuse, et miaracami accompagnement banane plantain, endasina, banane plantain atody endasina, et sia miaracami vary rokay, et hoandramantsika amin'izay ty plat anankiray ty Tiffany tu veux du poisson? Nofon'ilay izy aloha ilay trondro zany en cuisson tena malemy be tsy trop cuit ilay izy fa tonony tsara mihitsy no mampirezy azy zao zany ny zavatra hoanina eto dia hofanako aloha Tiffany ke manana na rehefa zao hoandramantsika zany fa zany zao teny Tiffany teo ohatra ny poulet tsino hoandramako miaraka amin'ny vary anankiray anaty Et le petit le wasman tout le poisson. Moi j'en ai une page, venez non, moi j'en ai tout le masse non. Ça va bien. Nefa nisy trondro mamy ohatrany tilapia izy ty raha vao tonga mihitsy io fa hitako daholo ny avan'zareo. Ay, dia frais be mihitsy ilay trondro satria vao arrivage vao androany mihitsy mbola velona natao anaty dia recommandation zareo que ho anamako amin'izay banane plantain. Akondro endasina dia akondro fanadry zany akondro lamo fitentsika azy zay dia endasina zareo tamin'ity. Tiffany koa any eo andramany e? Mamy izy ohatrany mamana matifikely dia tsara be izy satria mikaretika mivelana dia malemy no anatiny tsy mahisatra fa misy tsakona tsara mihitsy dia tsara be hoantsika miaraka ny fo ty zany anisany spécialité any Afrique spécialité africaine ny assaisonnement le trondro subtile tsara daholo tony tsara ny sira tsy dia misy hoe poivre misy amina mibana be na hoe trondro gasy any fa tena brisé fotsiny izy dia tsirony hafa dia miaraka amin'ny sira tony tsara tena tsara. Dao andramany mbola atao amin'ny savana kafe tsy vato any mitsitsika dia anandrana sakafo avy any ivelany zany tsika eny e tsy Afrika Camerounais sy ohatran'izany dia za moa zany mbola une grande première satria mbola tsy nanandrana zany tsy voalohany tsy no andramako tsy dia tantaraiko anareo ny anarany donner de bœuf et crevettes de pays du pays Sawa dia inavy ny ao anatiny eto zany misy ino moa banane plantain araka ilay niteneny dina teo dia misy vary misy décoration dia ty les crevettes du pays Sawa dia andramako ny goany rehefa tantaraiko anareo dia ty zany sauce
Dolé de bœuf, hein, sauce camerounaise. Bien dramatique. Oui, il faut que tu casses l'eau dans ça va être une fois. Et dramatique ici. Nanti la rada ma followan. Alors les bananes plantain, hein, ça laisse. Ça rappelle. Tout ensemble. T'as la machine à drainer ça, les c'est das na. Mamles, sakafo africain hein. Et est-ce qu'elle est les rananti? Ranandolé. Randolé. Un carré président, des mamia, des fondants en bouche. Des drama comme ça, les crevettes. C'est les crevettes, hein. Crevettes, tu peux y savoir. Un cuisson, hein. Juste parfait. Der das Tabak nicht, am Setanaro. Son cuisson, hein? T'en as translucide. T'en as tu massacres l'eau, tu manges l'eau, hein? Autant ça. Des aka dolé de bœuf, ça, hein? Soutenu. Et nous brigerons, hein? Fa, mais rakamni, la sonia jamakele. Ça rappelle ici. Continuer à tout, les près enfin les Cameroun, près de Cameroun, Tanzania, tiens, des missi Tongasia, des missi Sakamalo, mais la Camnaz, et one comme comme les crevettes, hein, à quel hein, les crevettes, hein, et ainsi qu'on peut un plantain au Kenya, et ainsi on a fait quel hein. La farquelle, tomate, sozania, merakawan, quoi, ici à la grève. Sakafo africaine, pas de misère, ça là, ça dit ça peut s'envoyer là, sans antiquer pour mélamine. Mélamine dolé. Des dolés de bœuf, ça peut, tu peux dire, hein. Matière P, t'as la route pour Saint-Germain, les raftout. Enfin, matière P, matière pour qu'on les raftout les. Tu vois, comme ça. Tiens. Dolé de bœuf. Da solo alla laquelle faccio insieme di slide. So, ah? Fulera in dole mercamco. Dole. El pere tungu casa kamalawa. El pere près de Cameroun, hein? Tu m'as ça change là pour minana ya. Fa, je ne t'entends pas, je ne avani raftutan les. Avant tout. Avani Cameroun. One comme ça, on les crevettes. Tout que les crevettes, ça fond dans la bouche et c'est très bon. Tenam boule, tiens crevette, tung que chania. Tenam papin qui sont, tenam tic qui a recommandé qu'on a d'eau. Attends, j'ai tic ça, hein. Qui a dans son intérêt qu'on est véritable poulet, il y a ça. Véritable poulet, il y a ça. Il y a ça ou il n'y a pas ça? Il y a ça ou il n'y a pas ça, il y a ça. Donc, véritable poulet, il y a ça. Ça veut dire qu'il faut loin, crème de moutarde. Crème de moutarde, des acous, des missi banane plantain, des missi farine, des missi la farine d'habit. Et on va quoi, j'ai marqué quelqu'un là. Les la farine d'habit à ça, du citron. Des missi 6 boulettes. Des petits baissiers radis, des tarbes.
acidulé ça. Attends, c'est ce qu'il y a dans les poulets. Donc, vous avez ici oignon. Et bien, comme quand on moutarde, dans comme tout cas là. Mais citron. Mais citron, les oignons. Et la zatzkara, les vis, voilà ça. Là, ça juste parfait, ça, l'équilibre. Et on a les poulets asiatiques. Asiatiques, on a comme petite sauce. Sauce, qui mais comme nasty. Nous avons tenu avec la chauffer, hein, fanina, tena somme, c'est un quoi. T'en as un flanc de pain, farine, miscou acide. Et les poulets, hein, c'est petit masse à capello, ça, on a tout, hein. Mana c'est un boulot. On a petit. Les poulets ici qu'on a grillé. Aujourd'hui on a tout les œufs pour les tasses. Et tiens, tu as une sauce poulet. Tu as la ligne Michael Jackson. Sauce poulet, poulet, poulet. Et les pois, matière plaire, mais comme les moutardes, graines de moutarde. Il y a aussi pour pendant le temps qu'elle d'air. Ça va marcher les frites, ça, les bons voyages, on va faire un sarnez vanaro. C'est un rhum carré qualifié, non? Et même bébé à matin, non? C'est ça un peu. Farnia, il a la kelentia pour festiva tchachou. T'as la connexion, quelle est là? L'histoire de son vidéo est là, tam si on croit. Ça chite tanta kazan, tanta gan, ça casse les scavas pilotes. C'est un bâti chiquet, un joint, un bain nature. Tu as fait un matin, c'est des poulets, fromage, bacon, ici sauce burger, thé, mis oignon, thé, les burgers en ce moment qui est zappé. C'est normal que c'est un tas. Ça a été un directeur dans les burgers. Les bacon. C'est un tas appelé les bacon. Tu as entendu les bacon? Tu as entendu les bacon, tu as entendu les poulets, crispy, les poulets. Comme on dit qu'on a un burger ici, il y en a ça ça. Des rawochatis marqués, on va dire à l'autre. Des petits poulets, il y a ça, qui n'a pas. Ils viennent dans la. Itzami, des certificats, vous la. Il y en a pas marana. Vous la tombez, ça va la café, des certificats. Et ni des serranales quoi, tiramisu. Et andiamo falloné andiamo a cielo anche tatare che storia di savana caffè sana cuisine d'émotion ci sono già tanto da ça già un sito da e yeno nati les plats et la gelatina c'est ça il y a quelques tiramisu attends ici c'est une coco aussi il y a d'autres confitures de fraises c'est confiture. Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi ça n'est pas une confiture? Ça quoi dans le Vous savez, Alisa famille a cru, ma mère m'a dit, hein. Et Tina Zam t'a dit, c'est qu'il y a un ange à la ça a fait des gens. Fondant B, hein. Il y a un barnier, hein. Fondant, hein. Et un pipé, ça va dire, hein. Et elle fait des cafés. Les cafés à Wana, c'est le namo, moi et le B. Et j'ai ça, qu'est-ce que c'est les cafés? Et il y a recamlé, confiture à quel ou à quel. Et c'est confiture à fraise, quoi.
tsara be mitsonika be mihitsy le izy mihitsy se mihinana gaz café fa mitombo an'ireo de zay de zay ny aventure anay tato amin'ny Savana Café. Ny notre cadre tao amin'ny Savana Café teny Ivato dia omenay 9,25 sur 10 9,25 sur 10 mariako fa ambadiky ny Savana Café dia misy terrasse kely zay dia ny vio tena panoramika tena mahafinaritra mahatombo be mijery an'izany dia anisan'ny point fort an'zareo dia ao koa ny ambiance mise en condition anao tena à l'aise be anao ataony à l'aise d'ailleurs ny seza somary ohatrany salon cuir zay ohatrany canapé cuir zay na aty amin'ny sisiny dia ohatrany hoe familial be zany ambiance ao no misy imagina bistrot à l'américaine kely hitanareo le bistrot amin'ny film américain reny zay. Dia ny hitako tena marqué ana koa misy bar ao dia le bar bien garni bien garni milamina be le izy posé be vao miditra dia hita dia ny feno ardoise feno suggestion ny chef zany na ny dessert misy ardoise ny jus misy ardoise ny plat du jour misy ardoise dia afaka misafidy ianao zany au lieu de hoe mijery carte dia zay ny cadre. Adinika kely fa tena important be amin'ny cadre ao amin'ny Savana Café manana chambre d'hôte zareo satria moa zany zareo any amin'ny partie Ivato dia misy avion matetika tonga dia manana maison d'hôte izy zany afaka mipetraka koa zany ianao rehefa miandry an'le ina moa le transfert moa transfert tsara be io hitanareo amin'ny vidéo io tsy nahoana ny paozin'le chambre. Piano service ndrasika zao. Ny noty service tao amin'ny Savana Café Ivato dia omenay 9,75 sur 10 toa dia tokony asiana feu d'artifice fandraisana re zao fandraisana re zao efa ela be zay tsy nisy nandray tena hoe tena mahafinaritra be tsara 9,75 simple et efficace le izy ary rapide be ny service tena rapide ianao vao mipetraka dia fa ohatran'le hoe tsy hoe manao comparaison fa ohatrany hoe vao mipetraka ianao dia tonga dia tonga plat rehefa amin'ny commande ianao ohatran'le any amin'le hôtely any reny fa ohatra hoe manontany fotsiny izy alefa indray manaraka dia tonga dia lasa ohatray dia zareo koa souriant be accueillant be zareo vao tonga ianao misy manisy gelmain dia tena à l'aise be anao zany impeccable les services tena impeccable sociable be koa zareo ny équipe dia matamano ohatrany hoe aty an-trano zay zay abla rehetra zany dia anana zareo raha mitady abla nareo dia ao amin'ny Savana Café mba testeo ny abla zareo tsara be ohatrany any an-trano zany tiako tenenina fa tsy ohatrany hoe tsy mahazo aina fa ohatrany any an-trano ianao à l'aise be dia lasa mandeha ho azy le resaka sy ohatrany dia tsy alainy tsy saotra ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny Savana Café io hitanao amin'ny sariny ekipa Savana Café et merci beaucoup à monsieur Paul Roger le gérant de Savana Café. Il est vraiment très accueillant. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. On s'est régalé, on a voyagé. C'était un plaisir. Merci pour les cadeaux. Merci Annie. Annie, Madame Tina, si Madame Nambina, zay serviranay tao anatin'ny passage ny tao amin'ny Savana Café tena afapo zay makasitraka makatelina anareo dia faly be zahay. Désolé 9,75 Satika te chanoti Salakaf.
Ny notre sakafo tao amin'ny savana café zany dia omenay 9/10. Vetivety kely aloha fa naverina iny enina zany iny partie anankiray iny fadina nanodrany et 9/10 le izy. 9/10 le izy satria ao tena cuisine d'émotion. Ny ao amin'ny savana café zany zay ny hitanay hoe tena mampiavaka azy zareo misy karazana plat mantsy ao plat d'ici et d'ailleurs de le d'ailleurs indrindra ohatrany hoe hafahafa be ny karazana goût-an'le izy dia mahafinaritra be fa misy émotion be anao rehefa mihinana an'le izy ohatrany hoe lasa tareka meronina kely tamin'iny fotoana iny dia voyage zany. Iny foana moa zany no tena anisan'ny critère mahafinaritra amina resto hoe ny resto tokony hampivoyage anao mandrakariva anatin'ny sakafo atao. Dia tao tena anisan'ny nanamarika anahy tao ny cuisine tao amin'ny savana café tena produit frais daholo ny ampiasainy zareo manomboka hatrany ny jus ka hatrany amin'ny sakafo résistance rehetrarehetra any tao amin'ny jus aloha zany toraka voninkazo an'le jus satria ny sucrosité an'le izy tena bien calculé tsy mamy tsy mahatofoka. Nalainay zany jus de baobab, jus de fraise, jus de pomme dia jus de goyave. Dia tena sucrosité tena impeccable. Le jus de baobab zao tena marqué anazy satria ohatrany tonga tany Morondava zany dia zay misy le tena mahafinaritra amin'le cuisine le voyage culinaire zany. Nandritra n'ilay dégustation salade tsy teto mihitsy zay tsy niaraka taminay teo fa tany Cameroun dia tany Andakzia tena zay koa ny tena mahafinaritra mbola isaorako ny gérant monsieur Paul Roger satria zaho tsy isy afenina mihitsy afaka mandehandeha anao any Andakzia jerenao ohatrany ahoana ny ao ambadika ao dia tany Andakzia dia frais be le trondro tena hoe trondro vao tonga mbola nisy netsiketsika moa zany le izy azoko vidéo hoe ohatrany ahoana paoziny le trondro sady ngeza be le trondro tena henoko le izy tao amin'ny dégustation tamin'le trondro tena. Dia naka ao amin'ny chambre froide voalohany moa zany hiditra tao anatin'izany hoe chambre froide zany dia ny any zay fa mangatsika ihany dia feno produit frais ao zany hoe vaovao be daholo ny produit rehetra dia mampite hinana be daholo dia zay tena mahafinaritra. Dia raha ny sakafo nalainay tao zany dia tena be dia be tansainareo sisany satria efa hitanareo tamin'ny vidéo teo. Nihinana izay terrine de foie gras maison dia miaraka amin'ny toast io angambany no apetraka kely eo amin'ilay toast tiako kely izy raha ohatrany hoe somary gratinena somary grillena kely na snackena teo amin'ny lapoaly fa simple kely le toast teo dia efa tsara be le foie gras maison. Dia naka koa zay assiette de tapas tao anatin'ilay assiette de tapas nisy sambos viande nisy nem poisson nisy bouchon nisy crevette pané dia ny tena coup de cœur tamin'ny tapas io les crevettes pané zay tena conseilleko anareo miaraka amin'ny sauce aigre douce fait maison zany hoe heny mihitsy le izy hoe tena zay voyage ianao mihina liste tsotra le vidina amin'ny grande surface reny. Ny tena tiako tao izay mety fandringitanay Stéphanie zany ny nem poisson satria izy tena tia le izy dia tsara be koa le izy tena misy tena fraîcheur be mihitsy. Mitongokely mihitsy moa zany tia manita anatin'ilay vidéo dia bouchon misy bouchon viande koa teo dia io koa tena anisan'ny nakafiziny Stéphanie. Dia naka ihany koa zay tao amin'ny plat de résistance efatra be zao ny plat zay nohaninay teo zay isaoranay ny savana café fa tena voyage zay tamin'reto plat reto tanysainay anareo na vers le izy naka zay véritable poulet yassa spécialité africaine le izy dia tsara be anisan'ny coup de cœur le izy satria misy acidité kely amin'le citron dia avy eo rondeur kely tratran'le inona moa tao anatin'le citron moutarde dia tena tsara be le izy mélange miaraka amin'ny tongolo oignon shalotte zany dia tsara. Dia anak'izay poisson braise comme youp selon arrivage zany dia tonga dia io to dia trondro ngeza be anankiray
dia ohatran'ny somary grillé le izy a dia mampivoyage mampatsiaro le nareo manatondrotrondro any Majunga sy ny tany reny. Dia ty anankiray ty koa anisany coup de cœur andina chicken bacon burger. Chicken bacon burger koa zany nalainay a le poulet crispy tao anatiny tena nitosy ana tonga dia taty amin'ny kerako mihitsy dia tena faly be ny foko. Nenahy ny zavatra hoaniko rehefa misy bacon dia iny foana ny sikiriko a dia tsara be le izy satria mikarepoka be. Dia nenahy coup de cœur ako tanisaiko anareo a dia inviteko nareo manandramana azy a dolé de bœuf et crevettes du pays Sawa. Andikely aloha tsika. Dolé masewa. Irany Joyka kompatanana ho an'ny Joyka dolé de bœuf zany a tena anisany hoe tena spécialité zao any Cameroun. Dia io zany tena coup de cœur ako a. Ny tena nitiavako anazy a fondant be les crevettes. Dia ohatran'ny ravitoto moa zany ohatran'ny ravitoto revisité zany le izy tsara tamin'ny dégustation a. Dia fahafatsin'ny kely indrindra zareo naka dessert de l'anglaise le izy a tiramisu an'zareo ho anareo mankafy mascarpone dia tena conseilleko be mihitsy ao amin'ny savana kafe hitako hoe tiramisu tsara indrindra mbola Antananarivo aloha hatramin'izay nandramako a tena coup de cœur ako tena explosion de saveur moelleux be le izy a tena fondant les biscuits le izy a tena tsara be a dia le mascarpone hita mihitsy hoe vrai mascarpone dia tena tsara. En fait izy zany tena hita hoe artisanal dia tsy dia be alcool loatra fa le saveur tonga dia mahafinaritra be daholo mihinana azy tonga dia manao harmonie en bouche le izy. Dia zay zany sakafonay atao amin'ny savana café. Ety ampamahanana dia misaotra betsaka ny produit Mabeline izay anaovana ny tarehako foana dia kopatanana ho an'ny Miray tamin'ny fanaovana ny tare. Dia kopatanana ihany koa anareo abonné rehetrarehetra izay tsy sasatra manaraka anay fa alibe foana izay manome ny sosiny tsara ho anareo dia saison 4 dia saison 4 moa tiano kononkononay dia hitondra anareo lavitra be mihitsy izay ahita an'izany découverte PDB zay fa surprise. Non ndramane. Sanjara masuru